Akory aby. Sosalahy indray manao vidéo fohy mahakasika an'ilay kilalao iarahana amin'ny parrain-ko dia foiziko zany ilay izy satria androany nandeha ny tirage au sort, mbola manana eo amin'ny adiny valo eo tsika satria misy an'ilay décalage horaire adiny valo zany entre tsika aty sy ny any Canada. Dia raha tafiditra ato amin'ny page-ko ianao Sosalahy Nandrianasoniana dia jerevy le posta fa maromaro ny posta nataoko amin'ny teny malagasy mahakasika an'ilay Trex iny ary ity ny présentation amin'ny teny anglisy dia zadino j'aime sy manaraka an'ilay vidéo raha ohatra ka mahaliana anao zay amin'ny teny anglisy le izy fa ny sanatry zany mora azo le izy. Vao mahita an'ireny posta na ity vidéo ity eny ianao na aty amin'ny aty amin'ny page-ko zay na ny amin'ny profil izay Sosalahy Nandrianasoniana mitovy ny anarana sy ny anaran'izy roa zany na amin'ny profil na amin'ny page dia misy roy eny, misy roy eny cliquenao i roy ty bim join Sosalahy ty dia mitondra anao zay makato dia rehefa tonga ato ianao dia jerevy tsara le titre eny fa amin'indray mitoraka ity zany fanombohana zao dia misy kilalao karakarain'ny parrain-ko ny hoe mila manaraka étape anankiefatra ao anatin'ity roa ity ianao, cliquenao le bouton mavomavo ity zay, rehefa tonga eto ianao dia mijery le vidéo présentation le niteneniko teo hoe cliquenao zany ity roa Facebook ity dia mitondra le présentation vidéo eto amin'ny page-ko eto zay. Dia mila manao commentaire sy j'aime an'ilay vidéo anao. Vita zay dia mandeha indray ianao amin'ny dingana manaraka dia araho le vidéo eo ambony afaka arahanao le vidéo eo ambony fa tsy voatery hanaraka an'iny ianao fa manaraka le zavatra atolokonao zao. Faharoa, s'inscrire amin'ny canal YouTube ny équipe amin'ny teny anglisy ao anatin'ny système ty dia cliquenao ty dia mitondra anao ato amin'ny canal YouTube amin'ny teny anglisy Trex IN Team dia cliquenao fotsiny ilay hoe subscribe avy eo. Vita zay dia miditra étape fahatelo tsika ity ho an'ny zareo mipetraka any États-Unis sy mipetraka any Canada zany mila mampiasa VPN fa ho antsika eto Madagasikara tsy mila an'io tsika fa atao zany dia m'inscrire amin'ny reto zany no arahanao reto, m'inscrire amin'ny ity roa ity ianao trex.com dia cliquena fotsiny le register après vita zay dia mampiditra application Google Authenticator ianao anatin'ny téléphone anao dia liena amin'ny Trex iny satria resaka sécurité an'ilay bot le izy dia lienao zany le izy manontania olona na mijereva tuto any amin'ny YouTube hoe ahoana fomba filievana ny Google Authenticator sy ny app anankiray dia Google Authenticator zay application kely anankiray manome code anankenina miovaova isaky minitra dia rehefa inscrit ianao amin'ny Trex dia tonga eto ianao, tonga amina page ohatran'izao dia cliquena ilay carrière dia mangataka anao izy le eto amin'ny carrière zany cliquena mangataka ny étapenao manaraka izy ampidirina ity code eto ity sady mampiditra adresse email anao no mampiditra an'ity code eto ity dia vita zay vita soamantsara zay lieny botinao sy ny Trex zany dia ny tiako tenenina rehefa ianao moa zay vao mahavita compte dia mila m'inscrire manao login ianao
Rehefa vita ny login, mampiasa zany hoe ny pseudonao sy mot de passe iny ohatra mi-créer compte ohatra ny Facebook reny any, de ampidirina amizay le carrière teo, mampiasa an'le code. Raha vao mi-cliquer an'le carrière anao de asaina mampiditra adresse email, de mampiditra an'le code teo iny, de misy code zay alefany any amin'ny mail anao any ivalidevana an'ilay bot zany hoe lier le bot. Vita zay de miditra étape fahaefatra ianao dia ny fidirana amin'ny Telegram group. Mahakasika an'ity Trax ty le miteny anglisy zany, miteny anglisy daholo ao fa tsisy teny gasy. Vao avy ni-clique an'ity roa ty anao de hoentiny direct mankaty amin'ny Telegram, de tafiditra amin'ity groupe ty, fa misy 112 membre ao anatin'ity groupe iray ity fotsiny. De ato izy ty moa zany canal no tena marina fa tsy tena groupe, dia ahitana an'ireo olona mpandray anjara amin'ilay kilalao iny, efa maromaro ireo. Rehefa vita ny compte de contacter de ampidiriko ato ianao ahafahany droa rehefa manao an'ilay kilalao androany. Rehefa tafiditra ato ny pseudonao tsy inona, de mety ho voasarika ianao mahazo an'ilay $150 en USDT, ahafahanao sady mividy an'le bot no manomboka an'ity système ty. De contacteo fotsiny aho rehefa vitanao izy, omeo anahy pseudonao de afaka verifieko zay ao anatin'ny mpikambana rehetra ao ambaniko zany, na nanao inscription tamin'ny tamin'ny alalan'ity étape zay nameko anao teo ty. Vita zay miditra, raha ohatra manana olana anao zany de contacteo aho fomba ficontactena anahy, cliquena fotsiny ny Telegram eto na Facebook eto de mahazo anahy foana ianao. De araho ty vidéo ty ahafahanao micontact anahy raha ohatra ka vita ny inscription nefany tsy hainao na misy étape tsy arakanao zany. Zay no manaraka vidéo mirary tontolo ary mahafinaritra, ary aza adino ny mi-j'aime sy ny partage ny vidéo amin'ny namantsika rehetra. Raha soa, hello tompoko.